Antananarivo 17 Martsa amin'ny 2:10 tolakandro. Ny ampiray ny isan'ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus araka ny tatitra nataon'ny profesora Volontina Anitra Daniel, mitondra teny ny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19. Araka ny fanazavany dia cas contact na tranga avy amin'ny fifampikasoana tamin'ireo olona natoka-monina ity tranga vaovao ity. Raha araka ny tarehimarika farany izany dia miisa 420 ny olona voamarina fa marary ny coronavirus eto amintsika. Tsy mbola misy ny anana fohy, saingy olona 4 tamin'ireo 420 no nanana olana ara-pahasalamana toa ny koamaina, sempotra sy manavy ary ny arerahana. Ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 no nampirisia ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo ny andefasan'ireo haino aman-jery rehetra manerana ny nosy ireo fandaharana mivantana ataon'ny tompon'andraiki-panjakana indrindra izay avy ao amin'ny Centre de Commandement Opérationnel. Izay vaovao ivelan'ny CCO Covid-19 dia azo lazaina ho vaovao tsy mari-potitra ka mety azon'ny loharano-vaovao sazy avy hatrany. Hozakanana avokoa na ireo mpandeha an-tongotra na ireo mpandeha fiara raha araka ny fanambarana nataon'ny Tina Rivelo Razafimahefy, minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny 17 Martsa. Araka ny nambarany dia ahetsika avokoa ireo mpitandro filaminana rehetra satria misy ireo olona efa miverina miaina ny fiainana andavanandro.